Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny andro alakamisy izao. Ny vidéo antsika manaraka dia mbola mikasika ihany ilay audience le procès tamin'ny 7 febroary teo mikasika ny plainte izay napetraky Mame Vatomanga contre Roly Mercian pour faux témoignage au PNF, faux témoignage et dénonciation abusive. Les faux témoignages efa ndresako dia mbola ho resako ihany fa tiako tsipihana ambolohany eto dia ilay volet dénonciation abusive. Ny nahitikitiky maître Rafid Sontsara fa ny dénonciation abusive ny lalàna tokony ikirakirany dia ny lalàna mikasika ny kolikoly fa tsy tsy compétente zany ny instance tamin'ny talata teo igérer an'io volet dénonciation abusive io. Tokony ny PAC zany no mandray andraikitra any une partie dénonciation abusive iny, ce qui veut dire que misy vice de forme zany tamin'ny talata. Zay no tena nitrikitsiriny maître Rafid Sontao amin'iny point anankiray iny. Non seulement tsy manana compétence anao an'io ny fitsarana tamin'ny talata teo, no voatery tsy maintsy alefa any amin'ny PAC iny, de donc misy vice de forme satria nitraité ny audience tamin'ny talata teo izy, de nefa moa ozy izy ny mpitsara hoe nene réanay teneninao maître Rafidisson fa de on va étudier ça mais andao hoentina ihany ny débat de fond. Tsy mety an'izany arrangement petatoko zany ny lalàna reo olona rehefa hoe misy vice de forme, rehefa hoe tsy manana compétence de lasa vice de forme zany de ny dikan'izay de rava-tsena. Tokony frappé de nullité ilay audience tamin'ny talata teo, nefa tsy zay ny zava-mitranga fa de nekena aloha satria mahatoky ny fahendrena sy ny fahaizan'ny mpitsara tamin'ny talata teo zany andray andraikitra an'iny volet de vice de forme iny. De donc iverina amin'ilay faux témoignage isika. Nandritra ny audience ray manontolo zany dia fantanina tokana ihany no niodikodina teo. Le fantanina hoe inona ny zavatra nolazainao tany amin'ny PNF Andriamatoa Roly Mercian. Nisisika tamin'io tamin'ny voalohany ny mpitsara sy ny avocat. De fa nanazava Roly Mercian hoe mbola en cours ny dossier, de donc je ne peux rien dire satria secret de l'instruction sy ny sisa. De mbola sisika ihany ny reto olo reto. De nefa rano Roly Mercian teny hoe zange ozy raha miteny izay zavatra nolazaiko tao amin'ny témoignage dinetiko tany PNF io, de misy mamono izy raha ohatra ka miteny izay zavatra nolazainy taty amin'ny PNF. De nangina tsy niteny intsony, tsy nanontany nina intsony momba an'io ny mpitsara, tena nangina mihitsy satria fantany tsara ny dikan'izany fa ireto avocat ny Mame Vatomanga tsy nafantany zany fa de mbola nanohy ihany. Zareo zany de nanontany hoe inona zavatra nolazainao tany, tsotran'izany ny fandehan'ny lalàna, tsotran'izany mihitsiny ny mpitory. De donc ny ministère public izay mandray ny fitoriana no tokony manome preuve matérielle hoe ireto avy preuve hoa fa tsy honohony sy baiko fotsiny preuve matérielle hoe ireto avy ny porofo mampatonga anay miteny hoe nanao faux témoignage tany PNF i Roly Mercian. Tsy zay ny zava-mitranga fa ry zareo mpitory indray no manontany an'ilay olona toriana hoe
Inona zavatra nolazainao tany, matoa ianao manontany de tsy mahafantatra ianao zany ny votoatiny nataony tenenin'ny Roly Mercia taty PNF ary matoa anao tsy mahafantatra de tsy afaka miteny ianao hoe faux na tsy faux io témoignage io. Ianao io ny ligne de défense anao, on peut comprendre. Fa ny mpitsara tamla talata teo iny de tokony tsy anadino na ray segondra fotsiny ary hoe matoa ianareo nanontany hoe inona ny zavatra niteneninao tany amin'ny PNF de tsy mahafantatra nareo zany, de matoa nareo tsy mahafantatra de tsy afaka miteny hoe faux sa tsy faux io témoignage io. Donc irrecevable, ilay plainte irrecevable. Nisy an'iny audience iny tamin'ny talata iny, ce qui veut dire fa non seulement misy le vice de procédure anteneniko teo fa tena abus de pouvoir zany, fantatrareo tsara fa irrecevable. Raisiko exemple fotsiny, zahay zao de mitory any Mamy Ravatomanga any amin'ny PNF sy any amin'ny ONU par le biais du CDH de l'ONU. De le CDH de l'ONU io no raisiko exemple. Zahay no mitory any zavatra ataon'ny Mamy Ravatomanga. Anjaranay no mialimenter en pièces justificatives juridiques légales hoe zao avy ny zava-mitranga rehetra manamarina fa misy abus de pouvoir en réseau, en bande organisée any Madagasikara manitsakitsaka ny zon'olombelona. Isaky ny misy ny zava-mitranga io tamin'ny talata io de efa anisan'ny zava-mitranga, ny zavatra rehetra taloha de efa anisan'ny zava-mitranga. Isaky misy zava-mitranga de mandrotsaka izahay preuve any amin'ny CDH satria izahay no mitory, anjaranay adidinay, zay ny fandehany. Fa tsy hoe ny fanjakana indray no antanin'ny membre ny commission hoe ameo aty hoe zany zavatra ataon'ny Mamy Ravatomanga zany raha ohatra ka tena hoe de mba hafantarana hoe tena misy abus de pouvoir, misy fanitsakisahana zon'olombelona tokoa ve? Tsy zany mihitsiny. Izahay mpitory no manome. Zay ny tokony zava-nitranga tamin'ny talata teo. Fa c'était l'inverse. Ry zareo mpitory indray no mangataka ary amin'ny Roly Mercia hoe omeo anay ny PV de témoignage nga possible zany. Efa nazavaiko tamin'le vidéo anakay teo fa mbola veriko azavaina eto indray. Tsy possible zany hoe omenanao ny PV de hoe le procureur du PNF iny ve hoe andeha hanokatra ny dossier de andeha hanala an'le PV de témoignage de andeha ame anazy ohatry tsy possible zany. Fa nga zany any Madagasikara zany possible. Ohatra hoe raisiko exemple ohatra le alatra be de be ny taratasy, antota taratasy ao amin'ny dossier ny Roly Mercia. Olona ambony de ambony ao amin'ny présidence ao an-dapa ozy ny fitenenana no manome ordre hoe alaivo ty taratasy ty satria en réseau ozy en bande organisée le izy de olo ambony ao an-dapa ao no miteny hoe alaivo ty taratasy, angalaro ty taratasy ty, possible zany any Madagasikara. Ro fangalarana taratasy be de be nataonareo reo dia arotsakay aty amin'ny PNF de narotsaka koa tany amin'ny CDH de l'ONU. Zay no anjaranay, zay no asanay satria zahay no mitory. Fa tsy possible mihitsy zany hoe antany hoe Roly de hoe ina kay lazainy tany. Tsy niona tamin'iny ianao monsieur Mamy Ravatomanga tamin'iny le hoe
le hoe ataonao daholo moa tsy mionona moa zany azafady ataonao daholo zay fomba rehetra ahafantaranao hoe inona marina no zavatra nolazainy Roly Mercian tany taty amin'ny PNF satria ianao matahotra ianao fa be loatra angamba ny zavatra vitanao de tsy mandry ny eritreritrao fantatrao tsara ny lanjany sy ny lanjany antsoina hoe PNF fantatrao zany manana avocat ianao aty avocat zay matory miesona tsy mitovy aminay manana avocat ianao aty de fantatrao tsara mijery gazety koa ngamba ianao indraindray de mahita hoe ny PNF dia tamin'ny taona lasa teo dia ny condamné ancien président de la République Nicolas Sarkozy à des peines d'emprisonnement de fa nanao appel Nicolas Sarkozy de nandefa tany amponja koa tena réellement tena tany amponja ny chef de cabinet any Nicolas Sarkozy zany lanjany PNF tsy te halala ny PNF na président no na ino ianao fa rehefa tsy manaja lalàna ianao de zo en prison fantatrao zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga de matahotra ianao de ny fatahoranao dia ampiarinao avadikeo le fatahoranao de ny herisetra no ampiasainao Neritreretinao hoe vendrany Roly Mercian nanao an'le taratasy rétractation de témoignage de ozy ianao matoa io nanao ny rétractation de témoignage io de dika zay zany de faux le izy faux le izy inona nandaninao vola be any avocat anao mandritra durant toute la durée de l'audience tamin'ny talata manontany andreo le inona ndresany taontra tonga de efa fantatra hoe faux le izy bref tsy zavatra logika mihitsy nanankiray re ianao Andriamatoa Mamy Ravatomanga tokony mandeha maka cours ary amin'ny Sciences Po any amin'ny première année am'ireo ankizy eo amin'ny en première année any Sciences Po reo mianatra ny momba ny atao hoe stratégie tianao fantarina ny zavatra nolazainy Roly Mercian de herisetra no ataonao abus de pouvoir no ataonao raisinao ny telefona de atsonao daholo zay manam-pahefana rehetra ambony zao mba andetika ny Roly ny objectif anao tokana de vatapato ny voaka ao amin'io fonja ny tanimoro io satria zany ny stratégie eritreretinao hoe efficace mba azahoanao an'le contenu any témoignage ny Roly Mercian tsy zany mihitsy tsy mety zany za ve moa de andeha ampianatra anao hoe inona stratégie tianao ampiasaina fa lazaiko eto fotsiny ny herisetra ataonao de tsy azahoanao ninona tsy ho azonao mihitsy zavatra rehetra angatahanao amin'ny Roly Mercian satria herisetra no ampiasainao zavatra tokana ho azonao ngamany de ny fahafatesany ianao milaza fa kristiana io ny zavatra tokana andradrainao ny fahafatesany raha milaza izy ozy Roly raha milaza izy hoe zao ny zavatra nolazaiko de misy mamono de donc izy tsy ilaza de ampiarinao ny hery nalefanao ny conseiller spécial du président de la République Andry Rajoelina nalefanao iny conseiller spécial iny Norbert Lala Ratsirahonana nandeha négocie tany amin'ny fianakaviana tamin'ny octobre 2020 hoe tsisy dikany ilay affaire première affaire 44 mois atteinte à la sûreté de l'État petatoko fotsiny ino izy misy procureur anankiray koa zay anananay ny déclaration miteny hoe za ozy tsy nanana mihitsy na feuille anankiray zay exactement les mots qu'il a utilisé tsy nanana ozy na feuille anankiray ary fa didy no azoko hoe baiko no azoko hoe ampidiro any amponjy Roly. Bref, je ferme les parenthèses fa resaka finy matsy tsy misy akory ny eritreritranao mba lasa lavitra hoe za manana pouvoir de donc andeha aloha mba
anakarama conseiller nandeha ohatran'izany non tsy zany nataonao namenao any Norbert Lala Ratsirahonana ny afatra de Norbert Lala Ratsirahonana no nandeha nakany amin'ny fianakaviana teny hoe tsisy dikany io fa ansovy manao taratasy roly miretiré an'ilay plainte nataondro ry ilay taratasy le 7 octobre le jour de l'audience de la cour d'appel. Ozy Norbert Lala Ratsirahonana no mantsiny vady aman-janaki roly hoe le atero any amin'ny secrétaire particulière any Imam Ravatomanga ilay taratasy courrier de rétractation de témoignage. Courrier de rétractation de témoignage fa tsy hoe miteny hoe langue na tsy hoe langue pour retirer ce qu'on a déposé. Zay ny dikan'le hoe rétractation de témoignage, on retire. De nihazakazaka ny vady aman-janaki Roly Mercian de nanatra azy tany amin'ny secrétaire particulière ny Imam Ravatomanga de ny copie satria les rétractations les courriers de rétractation de témoignage ny destinataire do institution anankiray ihany ny PNF ny original zany tokony nalefa taty amin'ny PNF ny copie no nomena any secrétaire particulière iny copie iny tonga taty amin'ny avocat ny Imam Ravatomanga aty andafy avocat zay miesona be tsy mietsika mihitsy vola very fotsiny ianao de donc les copies tonga aty aiza ny original aiza ny lalàna hoe aiza ny original monsieur Imam Ravatomanga fantatrao tsara mihitsiny fa tsy fantatrao tsara mihitsy fa tsisy dikany iny copie narotsakanareo tany amin'ny PNF iny de matahotra anao hoe nataondro Roly aiza indray re ity original tokony amenany PNF ty de 7 octobre izy nanao an'io le jour de l'audience io une semaine après le verdict confirmé les 44 mois de tena voafitaka à plate couture comme un bleu Roly Mercian zay no eritreretinao marina zany voafitaka izy ozy izy ianao hoe efa azoko ty taratasy ty donc esprit de vengeance aletiko ty rangaty de nomenao baiko de ny confirmer les 44 mois tandremo fa io 44 mois io ny confirmer nefa efa voarotsaka tao anaty dossier ilay ilay niteneniny Félicien hoe za ozy de notambazana vola fahafahana madiodio ary place asa ao amin'ny fonction publique zay ozy no nampanantenaina raha ohatra ako ka manondro any Roly Mercian de nitondroko ozy Roly Mercian de nefa kay ozy tsy zany akory ny zava-nitranga fa za koa voan'le 44 mois de donc teo anoloana ny représentant de l'État izy nanoratra niteny hoe za ozy nandaingy fa izao zava-nitranga nanonony izy anarana olona manam-pahefana niteny anazy an'izay hoe tondroy Roly Mercian de am'izay ianao sady mahazo vola no afaka madiodio no mena asa ao amin'ny fonction publique de nataon'le izy aloha de voafitaka bref ny confirmer ilay 44 mois malgré efa hoe tsisy charge atsony miantraika amin'ny Roly Mercian de ny confirmer satria anananao le pouvoir andriamatoa Imam Ravatomanga de ny confirmer le izy tsy ninona tam'izay ianao satria ianao ny esprit de vengeance no tena mianime anao tsy ninona tam'izay ianao fa le 30 octobre ianao dia nandefa enquêteur anankiroa tany amin'ny prison naka ambavany any Roly Mercian toujours autour de ce fameux faux témoignage au PNF
le enquêteur anankiroa dia nitsotra mazava enquêteur zany a zafady aloha le enquêteur zany polisy a polisy zany zavatra représentant de l'état tsy l'état global fa état bien précis momba ny resaka ny lalàna sy fahamarinana zay représentant any justice sy ny lalàna ny polisy de enquêteur anankiroa ireo no niteny hoe tsisy dika ianao zy zay rehetra nitrangatra am'izay fa ianao fantatra andriamatoa Roly Mercia fa manana dossier mafana be contre Mamy Ravatomanga dossier mamay be contre Mamy Ravatomanga reo dossier reo izy no omeo anay amenay anao ny coordonnées anay de atsonao zahay de reo dossier reo no omenao anay de mivoaka ianao i Roly Mercia efa voafitaka indray mandeha de eritreretanao fa de tena hoe olona baingany ve de hoe de mbola ho fitahana fandroany ihany de tsy haiko koa ny tao anatin'ny eritreritry Roly Mercia tam'izay fa ozy izy mantsy le enquêteur hoe ndraso izy eritreritra de atsokonareo de tsy niantso moa izy misy détail maromaro fa j'essaye de résumer de tsy niantso moa Roly Mercia de hitandry zareo fa tsy niantso de niakatra tamin'ny 16 novembre 2020 de ozy ny procureur hoe recevable ty plainte ny Mamy Ravatomanga pour faux témoignage ty de niakatra déferment devant une juge d'instruction Roly Mercia de les juges d'instruction eo ambany vomasio ilay dossier de hitany daholo les pièces tao qui constituent zay eritreretiny Mamy Ravatomanga hoe faux témoignage de les pièces fa inona moa zany fa les article de presse no preuve ohatray rindriamanitro taizany nisy an'izany hatram'izay article de presse ony qui date de 2015 2016 2017 2018 no nentina natao proof matériel nefa ny lalàna malagasy tena mahazava be mihitsiny 6 mois ihany ny durée de vie any article rehefa au bout de 6 mois ianao tsy mikofoka de anisan'ny raisina ho toy tsy nampaninanao le zavatra fa prescrit ilay article 2020 zany 2020 zany juge d'instruction mijery an'le datiny le article zany 2015 2016 2017 2018 de ozy izy hoe banco c'est recevable de toute façon le procureur était ambony efa niteny c'est recevable de natao mandat de dépôt en tout 1 an Roly Mercia mandat de dépôt efa tany amin'ny fonjy izy fa de mandat de dépôt symboliquement 1 an ny olona atao mandat de dépôt de olona farak'izay dangereux indrindra zay no atao mandat de dépôt ça reste l'exception n'importe où dans le pays sur la terre natao mandat de dépôt izy de eo ianareo no mikeo-do hoe ohatrany ahoana indray reno atao de natao iny procès iny de le procès zany de tena tanjony le procès tamin'ny talata zany de ny ahafantarana hoe inona no zavatra lazainao tany amin'ny PNF andriamatoa Roly Mercia de mitodika aminao andriamatoa Mamy Ravatomanga tsy fantatrao ary tsy ho fantatrao raha tsy efa tonga ny procès tsy ho fantatrao ny zavatra nolazainy Roly Mercia tany amin'ny PNF matahotra mafy ianao de mampiatra ny herinao vous avez raison ayez peur tsy fantatrao zay ao anatiny ao mizaha mahafantatra zay ao anatiny ao io hery famoretana ataonao io dia amono any Roly Mercia
en bande organisée satria ianao manam-bola be tena zavatra tsy afenina intsony zany zay olona rehetra manelingelina anao de manana olana amin'ny fitsarana tsy vao namiditra ponja tamin'ny mois de juillet 2020 i Roly Mercian de efa tonga de nirongatra daholy ny projecteur ny communauté internationale braqué sur Madagascar. De efa namoaka déclaration publique Amnesty International. Amnesty International io way zavatra preuve manan-danja be tena tsy hainao mihitsy tsy azo vidina tena manan-danja be tsy sotro zany Amnesty International nanao déclaration publique de tamin'ny août 2020 un mois après ny Roly Mercian nahiditra ponja août 2020 de mbola naveriny indray le izy tao amin'ny tamin'ny le rapport annuel tamin'ny avril 2021 rapport annuel qui retrace toute l'année 2020 zany izy tsy miteny globalement Amnesty International tsy miteny globalement hoe misy détention arbitraire tsy niteny izay fotsiny izy fa tena nanonona anarana misoratra mivandravandra be ao na ao amin'le déclaration publique tamin'ny août 2020 na ao amin'le rapport annuel ny Amnesty International nivoaka tamin'ny avril 2021 voatoninao ny anarany Harry Laurent Radjasson alias Roly Mercian voatoninao ianao tsy mahatakatra dikan'izany satria ny firenena malagasy vous en avez strictement rien à foutre de Madagascar, vous en avez rien à foutre du peuple malgache de tsy rarahinao zany fa ampiarinao ny heritreritra fa ny firenena malagasy no hosoranao fotaka amin'izao zavatra rehetra ataonao zao io déclaration rien que cette déclaration rien que ça une déclaration ny Amnesty International iny dia zavatra mafonja de mafonja preuve mafonja efa voarotsaka efa tamin'izany andro zany tao amin'ny dossier any Roly Mercian tsy ny zahay mitory de zahay mitory no manome preuve hoe zao ny profo rehetra mampatonga anay miteny hoe Imam Ravatomanga dia manao abus de pouvoir, Imam Ravatomanga dia manana réseau en bande organisée hatrany tapindohan'ny firenena ka hatrary ambanimbany ery zahay no mitondra an'izany ary tamin'ny audience tamin'ny talata teo nenareo ny avocat nondray ry Imam Ravatomanga no mangataka ary am'le olona toriana hoe meo anay zay zavatra nolazainao ça marche pas comme ça tsy zany mihitsy ny lalàna de mazava be ny mpitory no manome profo hoe inona reto avy ny zavatra profo mivaingana azo tsapahitanana verifiable mampatonga anay mitory ny olona io ohatran'izay nataonay tany amin'ny CDH de l'ONU zahay no mitory de zahay no manome matahotra anao de ampiarinao ny hery eritreretinao hoe le dossier mafana be ananan'ny Roly Mercian de ho azonao moramora satria eritreretinao hoe ho leo an'le any ponjy Roly Mercian eritreretinao hoe hitanao fa tsy eritreretinao hitanao izy efa tena marary efa tena osa efa tena marary de ozy izy anao hoe ho leo io angalarinao asainao angalarinao ny certificat médicaux rehetra zay arotsaka ao anatin'ny dossier ny certificat médical zany nge monsieur Imam Ravatomanga zavatra efa azonao angalary ampangalarinao any anosy zany fa zavatra efa tonga aty zany efa voarotsaka ary amin'ny tokony androtsahana azy ery matahotra ianao de mampiasa hery tsy hainao hoe zavatra
zava-doza ny zavatra ataonao araka le lazaiko teo, vous en avez strictement rien à foutre du pays, rien à foutre du peuple malgache. Fa zavatra rehetra ataonao de mandetika ny firenena. Rolia ny tianao asiana de eritreretinao hoe voanao izy zao. Io nge tsy azonao atao hoe détention à vie, hein? Satria eritreretinao izy hoe marary efa osa de hoe io zao faty ho azy ao am-ponja ao. Rolie Mersin nge raha maty ao am-ponja tena ho zava-doza année électorale tsika zao. Ozy izy ny filoham-pirenena hoe ity tokony efa ifamela, ilay idée no teneniko eto, fa ny tena midikany hoe mifamela de hoe nisy anankiray diso zany. Azadino fa Rolie Mersin de anisan'ny acteur navesatra be zay nampatonga any Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009. Niaraka taonareo, zay ny tena atahoranao, hoe satria nareo niaraka akaiky, niara-niasa koa nareo, de hoe be da be ny zavatra fatany, zay ny tena atahoranao. De ampiarinao ny hery, ny revirevinao de hoe ho faty, ampitoeranao fotsiny io Rolie Mersin io, de donc fidinao daholo ny manam-pahefana rehetra de voalohany katria ambany ary. Ny firenena ray manontolo no lotonao. Ozy ny filoham-pirenena mbola vao tsy ela akory zay hoe tokony ifamela. Tsy resaka famelana mihitsy ny tiako resahana, fa resaka la paix sociale. Rehefa aiza moa ny tezan'izany hoe ny filoham-pirenena de nanome remise grâce présidentielle. Mandray téléphone ny procureur général de la cour d'appel de miantsony any fonja hoe tsy mivoaka eo Rolie Mersin. Misy décret nge, le décret nge nominatif efa tonga ty ny décret iny miaraka amin'ny date du mois de novembre, 10 contre nareo, mais n'empêche ce qui est écrit c'est le 16 novembre. Tokony voaka depuis 16 novembre izy. Ampiarinao foana satria ianao manana réseau de ampiarinao foana ny hery. De ozy izy ianao hoe ianao no gagnant, non. Perdant ianao. De fa ny tena zava-doza de tsy ianao rery no perdant fa taritinao ao anatin'ny dans votre chute ny firenena iray manontolo. Ny firenena iray manontolo, ny vahoaka iray manontolo. Hofaranako le vidéo de faranako amin'ny resaka fisaorana. Zay vao azoko nilay vidéo rehetra sy ny sary andreo olona maro be de tsy tafiditra tao amin'le audience. Zay le izy vao azoko. Tiako hitondra fisaorana manokana eto ireo olona tsotra. Nisy olona tsotra be de be, ramatoa maromaro, maman'olona ny anankiray mibaby zaza. Tonga manantona ny fianakaviana, ananako ny vidéo, ananako ny sary, miteny hoe izahay ozy de tena mijaly mihitsy, tonga mihitsy izahay anotrona anareo, ampisehonay anareo ozy ny solidarité anay, fa satria izahay de mijaly à travers ny zavatra ianjadin'ny avanareo, iainany avanareo, dia izahay no vo mampatsiahy any fahoriana mahazonay iozy. Ohatrany hoe izahay no tena vo. Fa zay ozy de manohana anareo, olona farak'izay olona tsotra zany. Zasy farak'izay tena hoe tokony mahatonga saina ro rehetra olona manam-pahefana,
tokony mahatonga saina za moa tsy miteny hoe mahatonga saina mamy Ravatomanga fa tsy manana atidoha isaina an'izany iny olona iny na i ary esprit de vengeance habibihinana ao anatin'ny lohan'iny olona iny fa tsy any ano miteny fa ato amin'ireto olona manam-pahefana. Reo olona tsotra izay tonga nanontrona ny Roly Mertsia tamin'ny talata io tsy tafiditra tao daholo. Dia le imagin'ilay ramatoa maman'olo izay mangozogozo ohatran'izao mihitsy izy miteny hoe zahay ozy dia tena mijaly, ny vahoaka efa mijaly, tsisy nizaniza mijery. Tonga zahay anontrona anareo, tsy tafiditra fa tonga zahay anontrona anareo à travers ny zavatra iainany avanareo no azahoanay mikika koa hoe jereo ny firenena ray manontolo. Ilay paix sociale, ilay famelana resahan'ny Andry Rajoelina dia mifandraika amin'izay zavatra teneniny reo olon-tsotra reo zany. Ampy zay ny paix sociale, ny famelana reo eo ihany fa ny fanajana lalàna indrindraindrindra. Vice de forme eto amin'ny talata io tsy misy na i aza porofo mivaingana nentin'ny mpitory dia any amin'ny olona toriana indray izy no mangataka. Zay no image exacte ny zavanitranga. Dia donc varanako ty vidéo ty misaotra an'ireo olona reo zany, reo olona marobe zay tsy tafiditra tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao iny izay nitondra ny teny fankahirezana ho anay, ho an'ny Roly aloha voalohany indrindra dia ho anay isaorana. Tena olona analina iny no mijery. De toute façon c'est vérifiable sur Facebook. Tsy olona analiny be, olon-tsotra na vondron'olona na olon-dehibe manana fahefana na ireo koa izay efa manomboka leo tsy mahatanty intsony ny baiko midina avy any amin'ny mamy Ravatomanga dia efa mamoaka efa elaela zay efa namoaka dossier maromaro zay alefa ty aminay na any amin'ireo activiste sy mpitolona namana tsy de mandefa ty aminay zay arotsakay any amin'ny CDH daholo rehetrarehetra reny. Isaorana daholo ireny rehetrarehetra reny, isaorana daholo ianareo rehetra. Isaorana dian'izao koa ny mpitsara izay akadidy amin'io resaka faux témoignage io. Hitanareo mivandravandra fa vice de forme sy tsy manana porofo Imam Ravatomanga. Ankinina aminareo ny fahendrena, ankinina aminareo ny fahalalana, dia ampitaina any aminareo koa ny cri silencieux anyreto olona be dia be olon-tsotra izay tonga tena tonga nidodododo mihitsy nitondra hery mba fankahirezana any Roly Mertsia sy ny fianakaviany. Dia misaotra antsika rehetra naharitra nanaraka ny ity videotsika manaraka dia manao rétrospective ilay antsoina hoe Rolygate satria misambodika ilay izy be dia be loatra, ça traîne en longueur dia mila amboarina tsara. Dia izay mamerina fisaorana ho antsika rehetrarehetra analiny mitondra ny hery fankairezana ho anay. Veloma dia rapitso indray zany.